Fantatrareo ve fa miisa 12 tapitrisa ny skoto zazavavy maneran-tany? Ary mety tsy iny sera ilazako fa mahery ny 3:05 alina isika no mpikambana ao am-panazava eto Madagasikara. Fa namaro azy isika dia manan-danja ny tsirairay, manana toerany tsirairay ary afaka mitondra fiovana. Izany indrindra no asongadintsika tanatin'ity fandaharana mpanaky ity anio, ny feon'ny zazavavy sy ny tontolony. Tonga soa eto amin'ny fandaharana mpanako! Ampifaliana trano no iarabanan'ny se tonga soa eto amin'ny fandaharana mpanako. Faly mitafa amintsika indray ary asainy se hanaraka hatramin'ny farany. Ny filatrako no anombohantsika ny fandaharana izay mitatitra sy mamintona ny hetsika nanamarika ny volana lasiny. Raha ny volana jona no resahana dia ny sakafom-pifaliana izay nikarakarain'ny Foibe no nisongadina. Natao teny amin'ny espace-ny Rahambatomaro izany ny faha-enina ny volana jona teo. Hira izao ny sakafo tsy lazaina intsony, misy koa ny surprise. Antray izany eto tany aleo tsy tantaraina fa andao jerena ny sombiny. Tena raha ny hitako aloha dia tena efa mahavita manafana lanonana tsara mihitsy raha ireny orkestra mpanantalentantsika ireny. Kony tato amin'ny mpanazava daholo ny nahaizany an'ireny ry se. Fa ankoatra izany dia misy ihany koa ireo fanabeazana atao amin'ny mpanazava dia ny fahaizana mitiany tena, mahatoky tena, tsy ny eny ambony sehatra ihany fa ny eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Andao ary arahantsika indray ny comédie musicale miresaka ny Fribiny Anseny sehatra. Sinidikano makwati tianoloya olu makwapula ninulu valegreya Sinidikano metizoberianolu
joby volagnin'olo falik zay anao tsara tsy mety amanimanigny anao dra tsy midikana mayatsy tian'olognoya olo maya volagnin'olo fatafine tsy midikana batrabotra mamenatey batrabatra volagnin'olo fa masio Dalawazami tentei Nessa lolava vom fomanje Lenleram ftara chu mantante Karazaza ver Fortuna yantenga Isanando vaki u votundu mulu chamni fiara munin Viaving manganti mangantengi yo Yutima azwenga Votikera lava Ulmbengantenga mbomara Feno fitiri esse que joga não vai com uma sova zawe fanyova timangino sesa que não fanga sakeo zawe fanyova tikarata logo fakara yuzao top model avy any amin'ny faritra diana indray ireny namantsika ireny mankasitraka be dia be azy ireo fa voaray ny afatra ivadika afatra manaraka indray isika dia ilay avy amin'ny tompontsika izay mampifankatsika ao aminy ndao anie e Falindray ny voameran'ny aim-panahy eto amin'ny mpanazava eto Madagasikara miarahaba ny sesy miaraka amin'isay ao anatin'ity fandaharana mpanako ity. Anisan'ny toe-tsaina iray izay volena anabeazana ary beazan-tena eto amin'ny mpanazava eto Madagasikara ny toe-tsaina tompon'andraikitra. Izany mahatonga ny hoe hatrany amin'ny voronkely zandriny indrindra, hatrany amin'ny filoha nasionaly sy ny mpanazava zokiny indrindra dia samy manana andraikitra avokoa. Ao amin'ny soratra masina koa dia misy fanoharana nataon'i Jesosy tantarana olona anankitelo izay nomeny tompony andraikitra. Samy nomena vola izy ireo, talenta 5, talenta 2 ary talenta 1 ary nomena andraikitra ampitombo an'izany talenta izany. Rehefa niverina ny tompony, ny roa tamin'izy ireo dia nahavita tsara ny andraikiny ka nampitombo avy roa eny ny talenta izay nomena azy ireo. Faly ilay tompony tamin'izany ka nanao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Isay koa eto amin'ity mpanazava eto Madagasikara ity misy andraikitra izay nomeny Jesosy an'isay ihany koa. Dia izao fantaro ny andraikitra isay hoe inona. Manarak'izay ataovy tsara ny andraikitra isay, ataovy amin'ny fifaliana ny andraikitra isay ary eny tsy atao amin'ny mpanazava ihany fa any amin'ny sehatra rehetra izay misy an'isay ihany tanterao tsara ny andraikitra isay ary mahireza ihany koa eo am-panatanterahana izany andraikitra izany na dia tsy voatery ho mora aza izany. Dia faly Jesosy ary dia hoy ny soratra masina amin'isay hoe tsy foana tsy akory ny fikelezan'ny say aina ao amin'ny tompo. Faly Jesosy mahita an'isay ary mamaly fitian'isay izy amin'izany. Rarisondray. Mankasitraka foana ny voameran'ny aim-panahy-mpanazava isika izay mitondra fanabeazana ara-panahy tsy tapaka. Fa samy manana fanomezam-pahasoavana tokoa ny tsirairay ary izao tsika dia hianka tanteraka ao anatin'ny zanam-pandahana mpanatalenta hijery karazana fanomezam-pahasoavana hafakely. Arao anie
tamin'ny 2025 a misy séance de partage kely tamin'ny fivondronanay dia mba nandeha zaho tao zao a nitrandraka le talenta le crochet a dia tsy nijanona takeo foana zaho amin'le hoe namenjareo zay fa nientiko le izy dia niezaka nitrandraka hatrany zaho a nikaroko tamin'ny YouTube reny dia nivoatra tena misy fivoarana be le izy. Afatra avy aminay ho antsika izay maniry te hahay crochet zany a voalohany indrindra ny talenta dia mila trandrahana dia tsy voatery hoe mandany vola be mandeha mamonjy formation regny fa na misy partage kely a dia mandeha ihany fa amin'ireny a ahafahanao mitrandraka io talenta anananao io dia mila fitiavana le izy, mila tianao le zavatra atao a dia ary mila zava-dehibe indrindra dia mila finiavana anao raha misy zavatra raika andeha ataonao dia mila pratika, mila manao matetika anao amin'ilay zavatra atao dia mivoatra keny izy. Mimike mahafinaritra soasoa tiana atao nye mimike mahafinaritra soasoa tiana atao nye. Mifarana sahady reto mifandaharantsika satria betsaka anareo nanaraka izany hatramin'ny farany fa amin'ny alohan'ny isarahantsika dia misy kopatanana kely voaray reto hoy dina nomena rakotondra-be kokoa ho an'ny vondrona mpanazava amparibe famonjena ny andian'ny voropotsy ny antokorimy ary ny fokon'olona Ratsifandriamanana. Maniry ny anao kopatanana ihany koa ve ise? Aza misalasala manoratra izany eto amin'ny tary ary aza donona ny j'aime, commenter ary mipartager. Efa io misoratra eo ambany ihany koa ny mailaka ifandraisantsika dia tsy hainy tsy hisaotra ireo ekipa rehetra ny fandrimbona indrindra ireo avy any amin'ny faritra. Ka dia veloma indray Camélia. Veloma Oralita, amin'ny manaraka indray.